eo anivy ny OMC na ny Organisation mondiale du commerce dia misy ny dinidinika eran'ny firenena rehetra momba ny fomba ahafahan'ny firenena miasa anaty e-commerce. Antony mahazava-dehibe ny fivoriana izay tanterana mandritra ny roa andro ety amin'ny anteneran'ny varotra sy ny indostria an'Antananarivo. Dia na fotavandreo le vahindreo eto manazava amintsika hoe inona moa tena resaka amin'izany dinidinika izany inona tokony ataon'ny Madagasikara ahafahana mahazo tombony amin'ny dinidinika ho atao ny OMC satria mantsy mandeha an'ilay izy mantsy rehefa ny OMC zany misy zavatra fampatanjona fifandraisana iraisam-pirenena dia tsy maintsy manaraka daholo firenena membre ny OMC rehetrarehetra dia mila miantsika zany anatin'ilay izy hoe tsy mitsovo dinidinika izay natonga andreo hoe natsoina anakaty. Ho an'ny Madagasikara dia betsaka ny ezaka mbola atao ary maro ireo lahara-pahameana. Lehibe lahara-pahameana fa voalohany aloha resaka vola rehefa foana mandray vola vola iny efa mandehany dia zao koa tsy maintsy atao zay atrisany olona ny zavatra hoe tsy maintsy matoky ny olona mampiasa raha tsy zany izy tsy manao mihitsy dia zay misy zavatra tsy maintsy apelaka zany masena revitalisation io mafisina ny association de consommateur dia fantelo manarak'izay mila accès l'équipement ny olona mila tsy maintsy hoe amin'izao fotoana mbola tsy ampy mihitsy fampiasana le tambazona zay malafoasy dia izay tsy maintsy apelaka zavatra accès à l'équipement za manokana aloha rehetrarehetra hoe raha ohatsika mampitombo anisan'ny smartphone fotsiny ampiasain'le efa afaka mampivoatra ny m-commerce. Zava-dehibe raha ny voalazany avy eo anivon'ny sekretariat an'ny OMC ny fampionana ireo mpiantsehatra voakasika rehetra mba hisian'ny fandrindrana. Ny fionana toy izao raha ny voalazany dia ahafahana mifambozara sy mifanakalo hevitra hoentina hanatsarana ny e-commerce eto Madagasikara.